Ho fiatrehana ny taom-pambolena vary taona 2024 dia tontosa soamantsara ny fanavaozana sy fanamboarana ny fotodrafitrasa lehibe tohodrano ao amin'ny kaominina Ambodirano, Distrika Amparafaravola, faritra Alaotra Mangoro. Fiaraha-miasa tamin'ny Governemanta Malagasy tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny Governemanta Japoney tamin'ny alalan'ny JICA. Nandalo sedra sy fahasahiranana maro tokoa mpamokatra tany amin'ny faritra iny nanomboka ny taona 2024 noho ny fahasimban'ny fotodrafitrasa tsy ampy ny rano maina ny tambary ka tsy afaka namokatra firy intsony. Ankehitriny ary dia efa afaka mifehy rano ireo mpamokatra manodidina ny 4,000 tokantrano hisitraka ny fotodrafitrasa ka ampiatra ny ahitao amin'ny fambolena rehetra toy ny fampiasana ny teknika pambolena mahomby, teknika papry, fampiasana zezika sy masom-bolo tsara kalitao sy voafantiny ho fampitomboana ny vokabary. Andrasana iakatra hatrany amin'ny 5,000 taona ny vokabary ao anatin'ity taom-pambolena ity, izany dia dingana lehibe ho fanatrarana ny viny ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Fotodrafitrasa lehibe entina manondraka tanimbary hatrany amin'ny 1,000 hektara ary fanampian'ny Governemanta Japoney vola tsy averina 5 lavitsisa ariary. Fotodrafitrasa tena manara-penitra izy ity ary afahantsika manatratra an'izany tanjona izay apetraka ny filoham-pirenena dia fahavitantena ara-tsakafo satria sady manana ny hoentina manondraka tanimbary sika fa ihany koa hitantsika ireo teknisiana ao Ministeran'ny Fambolena miaraka amin'ny tetikasa papry izay manofana ny tantsany amin'izay teknika mpamokarana manara-penitra amin'ny hoe papry io aty amin'ny faritra aty izay ny anisan'ny sokotra lehibe eto amin'ny firenena Malagasy dia tantsaha efa manana ny tsaikefa nefa koa tsy maintsy mbola misy hatrany ny famohanana mba tombo bebe kokoa hatrany ny taom-pamokarana amin'ny fanamboarana aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Tontosa ny zoma 20 novambra 2024 ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Rano tao amin'ny Lemaka PC23 iny izay nitarihy ny ministry ny fambolena sy ny Fiompiana Rano niaraka tamin'ny masoivo Japoney sy ireo delegasiona sy manam-pahefana tany amin'ny toerana iny. Tamin'izany dia velom-panantenana tokoa ireo taon-tsaha-mpamokatra tany an-toerana ary vonona sy nanome tokony amin'ny fikojakojana ny fotodrafitrasa sy ny fitantanana ny rano ho amin'ny famokarana mahomby sy olovain-jafy. Raha tamin'izany fotoana izany zay raha tonga teto ireo namana Japoney nampianatra izany teknika ahitao fambolena dia teknika papry. Sahirana dia sahirana zay tamin'izany fotoana izany nampiatra an'izany teknika izany satria ny rano tsy voafehy. Ankehitriny kosa dia efa vita ny lalana, vita ny kanala izao fotodrafitrasa izay hitantsika eto masitsika izao ka dia voafehy tanteraka ny rano. Tsy mijaly zay mitona ny zanabary, tsy mijaly zay mitona ny vokatra. Rehefa volana memo dia efa afaka mitondra madama makany an-tanimbary mijery ny zava-misy. Dia misaotra betsaka nareo fitondram-panjakana, misaotra betsaka nareo mpiara-piombonantoka, nareo zay fanjakana Japoney amin'izay fanatotosana ny asa.